Ny antony voalohany aloha androany fetin'ny ray dia mba ny malagasy miaraka miainga te hiara fety ny fetin'ny ray miaraka amin'ireo ray rehetrarehetra eto amin'ny faritra Analamanga sy ny manodidina. Misy mihoatra an'izany ary moa ny tonga eto. Moa manaraka izany manamafy izay androany fa ilaina ny fifidianana ary izay vonona amin'ny fifidianana. Ny fifidianana madio miaraka amin'ny talao madio no ilaina. Ary izay ihany no vahaolana amin'ity firenena ity. Fa ny ankoatran'izay tsy ahitantsika mba olana mihitsy ny fampiadiana amin'ny malagasy amin'ny any ivelany tsy vahaolana izany satria araka ny lazaiko teo ny tanjosika dia mba hanana olom-pirenena ho reharehany izao tontolo izao fa tsy olom-pirenena ho ankalainy izao tontolo izao satria izay no mampiakatra ny voninahitra ny Madagasikara fa tsy ny olona ankalain'olona koa ny ampiakatra ny voninahitrytsika. Manaraka izany betsaka ny fahasahiranany vahoaka ary izay fahasahiranany izay ny maika ho vahana fa tsy ny fahasahiranana olona telo na efatra korony izay matahotra ny fomba fitantanany teto amin'ny firenena ka mety miahany ho aviny fa ny vahaolana ho an'ny vahoaka sy ny fiainam-bahoaka ny tena zava-dehibe mila vahana zao. Mbola manatiny fa mbola hisy ny fifidianana amin'ny trabrobitsaka izao. Ny fifidianana dia tsy maintsy misy fa dia miandry izany ny senita anapa-kevitra amin'izay fotoanany fifidianana izay. Raha aminay aloha hatreto dia 4 Jolay. Raha miemotra dia tokony tsy emotra tonga fahasahiranana eto amin'ny firenena fa tokony mahaolana eto amin'ny firenena no atao fa mbola hitrikitrinina ihany fa ny voaka malagasy ray manontolo dia miandrandra fifidianana fa mety olona vitsivitsy no tsy miandrandra an'izay fifidianana izay ary ilaina ny fampihavanana ny samy malagasy kanefa raha mifihetsika atao rehetrarehetra amin'izao fotoana izao dia tsy tonga tany amin'ny fampihavanana mihitsy satria vao maika atao izay ampiady ny malagasy ka mino fa ny voaka malagasy rehetra dia samy mahatsapa fa tsy ny tombotsoana olona vitso iaho teo no tokony ho arovana eto fa ny tombotsoan'ny voaka malagasy ray manontolo ka dia matoa ny olona efa makafepetra ny olona any ivelany mikasika amina tompona andraikitra eto amin'ny firenena dia tsika malagasy zany tokony mba ho tonga saina amin'izay koa hoe misy antony zany fa tsy fitiavana fotsiny le izy hoe tiakana fepetra fa misy antony matoa ny olona tonga amin'izany sehatra zany ka tsika koa zany dia tokony handray ny fepetra tokony tandrefantsika tsirairay avy fa izay ihany no vahaolana mahomby raha ohatra mbola misy fitiavana amin'ity firenena ity. Tokony halan'ny CES izy raha ohatra tena tsy nanara-dalàna. Zahatra tiana marihana anie dia tsotra fotsiny matoa no lazaina fa tsy azo ivalozana ny didim-pitsarana izay avoakan'ny CES dia midika izany fa ny lalàna ihany zany no ampiariny ao anatin'ny didim-pitsarana ny avoakany nefa dia milaza izy fa noho ny antony maro samihafa koa nakany an'ireny didim-pitsarana ireny. Dikan'izay zany izy efa mivoana tanteraka amin'ny asa namparetenaina sy ny andrasan'ny vahoaka taminy ka anjarany ihany mba matsiaro tena ao anatiny eo ary indrindraindrindra manentana an'ireo mpitsara rehetrarehetra eto Madagasikara mba hatsiaro tena ihany koa fa ngambany miakina amin'ny aim-pirenena izy ity ohatra ny miakina amin'ny aim-pirenena ny tombotsoa mpitsara rehetrarehetra izay niadivany hatramin'izay dia mba mihoatra noho izay fiadivana ny tombotsoa mpitsara izay koa ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao ka tokony andraisana fepetra ao anatiny eo fa tsy tokony ifampijery fotsiny ohatr'izao tsika satria mamono firenena zany manimba firenena zany no lazaina fa hoe tsy ampy ny tsisy ny vola no hatonga ny fifidianana emotra maheno anefa tsika ireny fa vonona ny firaisambe iraisam-pirenena ny amatsy vola vao tsy ela akory zay ny ministra fitantanam-bola vao fakomaly no nilaza fa manam-bola tsika malagasy anaovana ny fifidianana ka inona ary zany no hanemorana azy nefa izay ny fanapahan-kevitra ny raisina ny hoe tsisy ny vola ka zay mahatonga n'le cas de force majeure nefa androany izy lazaina efa misy ny vola zay zany dia tena fandrebirebena saim-bahoaka mihitsy ary finiavana tsy dia ho any amin'ny fifidianana fa ny ambony resaka fanotokotonana saim-bahoaka ka mandra-pahoviana isika malagasy no rebirebena ohatr'izay foana gamba tsy rariny tsonokioso zao fotoanany andraisan'ny tsirairay avy fanapahan-kevitra ho amin'ny ho avin'ity firenena ity zao.